ka tolorana arahaba indray bava itsika rehetrarehetra. Andriamatoa filo nasionaly Adjay, ianao ray aman-dreny amam-panahy Monseigneur Félix Ramanarivo, ianareo rehetrarehetra tompon'andraikitra ambony tonga manatrika an'izao valandresaka ataonay vakilakaratra izao zay tanolany amindemy. Mialatsiny raha toka iresaka manoloana anareo tsy hoe farany mahay miteny satria voatsikaritra anareo tsara fa ny tanora ny MDM dia manam-pahaiza mahay mandahateny tahaka an'ireo nifandimby teo aloha ka mangataka tehaka ho an'ny rehetrarehetra zay efa nandalo teo antsika. Eny moa ny fangatana avy amin'ny JMDM eto Vakinankaratra. Eny ihany koa ny resaka noentiny Madame Naltina kasika an'izay ezaka natao ary izay ezaka mbola atao. Namela belatra teto amintsika Andriamatoa Jerry kasika ny hoe ohatrany ahoana moa ny fanananasa ary inona no tanjona ny MDM amin'ny hoe fanomezana asa ho an'ny tanora. Nanazava ihany koa Andriamatoa MCP Faniry hoe ny MDM neka tsy matahotra manome andraikitra ny tanora. Porofony zany dia izy ary ny tenanay izay mijoro eto manoloana anareo zao. Ka somary anasarotra ihany andray fitenenana aoriana zay rehetrarehetra vao resaka teto izay. Kanefa misy zavatra vitsivitsy tiako ihany ampitana amintsika tanora. Ny voalohany angamba dia ny fanontaniana hoe tokony atahotra andray andraikitra amin'ny politika ve ny tanora malagasy. Faharoa manaraka an'izany, inona no takina amintsika tanora amin'izay sehatra politika zay, ary inona kosa no andrasany Madagasikara sy MDM amintsika tanora. Ho famalinan'izay voalohany zay angamba dia ny hoe tanora mendrika ny tanora ny MDM, tanora vanina ka tsy tokony saritahotra amin'ny fandraisana andraikitra. Zany hoe tsy ampy ny fananana karatra, tsy hoe manana karatra ka hoe atoritory any an-trano na hoe tapitra hatreo fa tratra ny tanjona, tsy atompoko fa rehefa manana karatra dia maneta sarika ny namana ary efa saritana ny namana foto-kevitra no ampiadiana. Zany hoe mandresy lahatra tanora MDM. Ny fandraisana lahatra dia miompana indrindra amin'izay tanjona ananantsika tsirairay satria ny fandraisantsika andraikitra dia misy tanjona zay katsana na ny tenako zao zany indrindrandrindra fa nareo tanora. Tanjona amin'izany dia ny hoe anangana Madagasikara vaovao, anangana Madagasikara mba hijery akaiky ny olona, zany hoe maolona, ka tsy ho latsa-danja amin'izany maolona zany ny sehatra zay sehatra ny tanora zany. Ny mahafaly dia rehefa nandray andraikitra teo amin'ny politika ny tenanay dia nanantona ny ray aman-dreny zay filoha nasionaly ary nisy tafatafa fandresy lahatra teo zay mianaka ary teo moa nanazavany hoe fa ny tanora ao amin'ny MDM dia toe-tsaina io mahatanora io, zany hoe toe-tsaina tia zavatsoa, toe-tsaina mendrika, toe-tsaina manaja ny soatoavina mahamalagasy, toe-tsaina mandalina ny fihavanana mahamalagasy. Ka raiso izy ny andraikitra ataova miezaka rehetrarehetra mba ampitana amin'ny namana sy tapaka ny zay foto-kevitra zay. Ary tsy nisanasana izy nanome andraikitra raha niseho moa zany miantsona hoe opportunité zay dia hoe ndao fa ataontsika ministra ianao. Tanora MDM tena
dia tsy miamboadidy dia nanaiky amtamendrena nanaiky ankitsipo. Zay ndray matolotolo angambany no isaorana lehibe aminao satria na debetsaka aza ny mpanao politika vitsy no mpanao politika sary manome andraikitra ny tanora. Ny zavatra misy matetika dia nefa niteneny ny solotenanareo teo dia atao fiakarana fotsiny ny tanora. Zany ve ny tanjo ny tanora tsirairay hoe rehefa misy ny fietsehana famorim-bahoaka dia antsona ny tanora rehetrarehetra ndao anongam-panjakana ny ao amin'ny MDM dia tsy zany fa rehefa misy ny andraikitra sahaza ny tanora dia omeny azy zay. Tsy MDM mihitsy no hitaona ny tanora hoe anongam-panjakana eny an-dalambe fa ny MDM dia miezaka ametraka olona mendrika ray aman-dreny satria efa hitantsika teto amin'ny firenena ohatra ny ahoana zany tanora hoe mitondra zany ka ny zavatra mety angambany dia hoe andao ray aman-dreny mbola misy ray aman-dreny zay loloavitsika tampolo ray aman-dreny ajaika zany ny mahamalagasy antsika ka andao ametraka ray aman-dreny eo amin'ny fitondrana. Io no modely ho antsika, modely amin'ny trekefa manana trekefa izy modely amin'ny fitondran-tena, modely amin'ny lafiny fitantanam-panjakana satria efa hatrany amin'ny tao 1970 no président national tsika io no efa tao anatin'ny sehatra politika zany ka mahafantatra ny zavatra mety mahafantatra zavatra tsy mety ary zany dia ifampizarany amintsika tanora zao any mety rehefa mandray andraikitra dia tiany atao ohatran'ny zao ohatran'ny tiano fomba hoentina rehefa mitondra olona. Zany no tadiavintsika tanora ray aman-dreny sa mananatra ray aman-dreny sa manome antsika andraikitra ka omentsika tiaka démocratie nationale amizay fasaliana zay. Faharoa manaraka an'izay zany hoe misy zavatra betsaka no takina amintsika tanora ary fantatro fa tsy anareo ety vampinakaratra akory no iraviravin-tanana amin'izay zavatra takina amintsika zay. Hiatrika fifidianana itsika misy ambaratongany maromaro fifidianana io ao ny communal na maire zany ao ny lehibe ny fokotany ao ny député solombavam-bahoaka ary tsika moa zany efa manana candidat ho filoham-pirenena. Amin'ireo fiatra rehetrarehetra reo dia zava-dehibe dia hoe manohana ny olona avy amintsika zany hoe ny solontenatsika tsirairay avy hoe raha ohatra ka misy ny solotena ny GMDM amin'ny fokotany zay safidinareo malalaka iny ny toana. Misy ny safidinareo koa amin'ny hoe solombavam-bahoaka iny ny toana ary efa manohana dia tokony samby manana karaha-pifidianana soratra any amin'ny isy fifidianana ary mandeha mifidy satria indraindray manko ny tanora sarosarotra ihany no manentana azy hoe ndao hifidy amin'izay fa androany aneka fotoanany fifidianana satria ferie moa miandro dia variana manao baolina variana lalao karatra ka amin'io andray mitoraka aty dia manentana antsika rehetrarehetra rehefa tonga ireo tetiandro manaovantsika fifidianana dia mandeha mifidy tanora ary manohana ny candidat zay atolotra ny MDM. Zay zany ny andraikitra andrasana amintsika zany hoe ezaka manomboka izao zany ka tsy hiafara raha toka tsy lany soamantsara izay olona atolotrika. Ny andrasantsika kosa nefa satria efa voizina foana ao amin'ny GMDM hoe atsika neka say mandray andraikitra zany hoe tsy tokony iraviravin-tana raha toka misy zany hoe préliminaire zany raha toka manana famendrena sy valina ny tanora dia tokony say ihany koa manao le préliminaire
zany hoe anao préliminaire ifanina fananana masina no misy amin'izay fotoana zay fa tsy hoe rehefa tsy lany ny tanora anankiray dia misy lonilony dia ampisaravazana mitsika fianakaviana ray ao amin'ny GMDM fa hoe rehefa niresy tsy akoraina niresy kosa tsy obiana fa toanana mandrakariva ka za zany dia manentana ny tanora hoe ho an'izay manana an'izay famindrera zay hosaya hirotsaka amin'ny préliminaire zay atao eo anivony JMDM. Io préliminaire io dia mbola ho tonga any amintsika rehetrarehetra moa ny rafitra sy ny fombafomba anatanterahana an'izany fa dian'izao dia tokony efa samby miomana amin'izany ny rehetrarehetra. Miandrasana zay zany ny hoe fasahina tokony anana ny tanora fasahina tokony anana ny tanora fo dia hoe say mandray fitenena say mijoro amin'ny hevitra zay toanina ka zany atao any amin'ireny sehatra rehetrarehetra reny tsy hoe rehefa ilalao baolina ihany no hoe ino fa tanorany MDM milalao baolina fa ny tanorany MDM dia amin'ny sehatra rehetrarehetra sehatra asa rehetrarehetra na mpamboly io araka anteneniko teo hoe ny mahatanoratsika dia ny fitoe-pisaina mavitribitrika ary say mandray andraikitra zany ny mahatanoratsika io atao sol tanora dia fa tanora ray aman-dreny ka zay angamba no ela fa asa vadidrano izy tia tsy vita io raha tsy fanakonana ka misy no teny malagasy manao hoe pralamianala atsika rehetrarehetra io indrindrindra fa ao anatin'ny GMDM ianareo dia tokony ay zay kosa tokony areo mandrakariva misaotra tompona makasika